volana may taona 2020 tava-vorety isika mianakavy amin'izao lamesa afanokafana ny fety-tsekoly eto amin'ny collège au Sacré-Cœur de Jésus Lovasoankatsaka. Koa manentanantsika ray-araitsangana anao ny ravidirana ataovy manakoako ny oby jereo amin'ny firana vaovao telo amin'ny sivifolo sy ny fanahy masina. Ombatsika mianakavy eny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny fiombonana ao amin'ny fanahy masina. Alohan'ny anozatsika ny sorona masina izay ivy lehibe indrindra ny sekoly katolika fanomboantsika izao fety sekoly izao, dia mahafany ahy ny manolotra amintsika hoe iza moa ireto tanontsika reto satria vavaka no atao afatra avy amin'Andriamanitra no raisitsika eto. Ny atomboka hatratsy amin'ny mopera mitsangana atsy amin'ny mpakasary atsy. Izy no opératsika Marcel izay lehibe any serasera sy ny aina aman-jery eto amin'ny diocèse-n'Ambositra tonga soa taminay ianao no opera. Ato ihany koa mopera lehibe ny fampianarana katolika eto amin'ny diocèse-n'Ambositra Père Ludovic fa miarabanao izay mopera. Ny tarika sorona masina antsika androany dia révérend Père Frédéric izay vicaire général ny diocèse-n'Ambositra fa miarabanao izay mopera. Ary mahafana ahy koa manolotra amintsika ny lehibe fitiavananay eto Madagasikara izay tonga manarika izao fetintsika izao hatramin'ny omaly dia tsy zazany fa i sœur Robertine. Omaly ny fanasantsika azy efatra ireo dia araikiaka mampibentsika ary mitongona amin'ny vavaka Fakalina ny fampiaravantsika mianakavy tratran'izao andro lehibe ankalazana ny fety-tsekoly eto amin'ity sekolitsika Collège Sacré-Cœur de Jésus Ankatsaka izao. Dia miarahaba Andriamasera ao ihany koa moa ny mpiara-mompon'antoka ny mpampianatra mpanabe ny VRM rehetra ary
indrindraindrindra ny mpianatra zay antopisian'ny sekoly. Dia faly ny fampiarahaba isika mianakavy. Manolotra eo ampelantanan'Andriamanitra nireo ezaka tiantsika ho tratrarina rehetra ao anatin'izao fety sekoly izao, satria matoa ataon'ny fety sekoly dia misy tanjona tratrarina ao anatiny. Dia izay ezaka tratrarina, tanjona ezahana zay angatahantsika ny fahasoavan'Andriamanitra mba ho tratratsika ho bibisasa.
Andriamanitro, nomenao voninahitra i Kristy zanakao, ary nirainao anazavana ny fanahy masina, ka novoainao ny varavarana idiranay any amin'ny mandraky izay. Koa mianka aminao zahay, mandray anjara amin'ny fanomezana sarobidy, mba hitombo zotopo hanompo anao, ary hitombo finoana ankatony tenenao. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao tomponay, izay Andriamanitra velona sy manjaka miaraka aminao fanahy masina, amin'ny taona rehetra mandrakizay. Eo ambaravarana neny mpitsara, aoka ny mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'Andriamanitra ry Kristiana no ataonareo vakataka ny fandeferana sy ny faharetana. Indro ataontsika antsoavo hoe sambatra izay efa nandefitra. Efa renareo ny aretan'ny Job, ary efa hitanareo koa ny nataon'ny Tompo ho azy tamin'ny farany. Fa sady antra ny olona ny Tompo no be indrafo indrindra. Fa alaon'ny zavatra rehetra amin'ny lanitra na amin'ny tany na amin'ny zavatra hafa, fa aoka ny fanaikinareo no hoeny ary ny fandavanareo no tsia, mba tsy hihiaran'ny fitsarana aminareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Mampianatra ny firenena rehetra, indro aho eo aminareo ambara-pahatapitra izao tontolo izao. Alleluia, 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 alleluia. Eni matuki dukoa izao tesao. Alleluia, eni matuki dukoa izao tesao. Alleluia. Obatsika manakavy amin'ny Tompo. Mahafaly Jesosy Kristy araka ny sorata amin'ny mason-dahijoany. Nalaina tamin'ny Tompo faraika amby roapolo. Tamin'izany andro izany, nandeha sakafo niaraka tamin'ny mpianany Jesosy dia nanao tamin'ny Simona Pera hoe: ry Simona zanaky Joany, no tiary mihoatra noho ireto va ianao? Ka hoy ny navaly azy: eny Tompo, fantatrao fa tiako ianao. Dia hoy izy taminy:
fa hano ny zanak'ondriko. Ary koa indray izy tamin'ny fanondrony, ry Simona zanaky Joany, no ty any va ianao? Ka hoy navaliny azy, eny tompoko, fantatrao fa tiako ianao. Dia hoy izy taminy, fa hano ny zanak'ondriko. Ary koa indray izy tamin'ny fanoteliny, ry Simona zanaky Joany, no ty any va ianao? Dia nalahelo Pera fa nanontany fanoteliny hoe, mo ty any va ianao? Ka hoy izy taminy, ianao malala ny zavatra rehetra tompoko, ka fantatrao fa tiako ianao. Dia hoy izy taminy, fa hano ary ny reniondriko. Lazaiko marina dia marina aminao, fony mbola tanora ianao dia nasiky tena sy nandeha tamin'izay tianao aleha. Fa rehefa antitra kosa ianao dia iravoravo ny tananao, ka olo-kafa no hanasikina anao sy hitondranao amin'izay tsy tianao. Izy no nilaza izany dia mba hanambarana ny fomba fahafatesana hanomezan'ny Pera voninahitra Andriamanitra. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanao taminy hoe manaraha. Izany ary ka nikalazaontsika ny teny ry Tompo. Ngevenareo eny heno tsara ny tenin'Andriamanitra zay nohenisika teo dia zay arosony fiangonana ho an'ity zoma fahafito amin'ny fankalazana ny Paka ity. Izany hoe zoma mielohan'ny fankalazana ny Pentekoty. Mamaraparana ny fankalazana ny Paka zany isika izao, satria raha afakapitso isika dia ankalaza ny Pentekoty. Dia nidinan'ny fanahy masina tamin'ny apôstôly sy tamin'ny masina Maria. Hainareo tsara kay. Dia ny evanjely amin'ity andro androany ity ary dia mahakasika indrindra ny nanarenan'i Jesoa indray an'i Piera. I Piera ilay nanda azy intelo mielohan'ny maneno akoho tamin'ny zoma masina. Rehefa nisamborona sy nampijaliana i Jesoa, dia i Piera ilay nanda azy intelo. Dia mba ho fanarenan'i Jesoa ny Piera, izay no antony fanontaniana fitiavana intelo mietaona amin'ny evanjely androany eto. Anontaniany Jesoa hoe, ry Simona zanaky Joany, moa ty ahy mihoatrany ireto va ianao? Lay fanontaniana ataon'i Jesoa dia endriky ny famelan-kelokano, famerenana amin'ny indray an'ilay fifampitokisana amin'ny mahampianatry Jesoa azy, indrindra amin'ny mahaolona hanakinana ny Ekrizy originalina fototra nangalana ny dikateny dia teny samihafa no ampiasain'ny Jesoa sy ny ampiasain'ny Piera. Ny anontaniany Jesoa ny Piera amin'ny voalohany dia lay atao hoe agapao na agape ny alalasika azy, fitiavana tsy misy mpamahony ary fitiavana tsy mila tambiny, fa fitiavana hatramin'ny mahafony ainy. Zay no anontaniany Jesoa ny Piera amin'ny voalohany, moa ty ahy mihoatrany noho ireto va ianao? Amin'ny teny Grika izy dia mazava. Fa ny valiny anaovan'ny Piera azy dia ilay valiny atao hoe valim-pitia. Valiny vokatry ny fitiavana omeny Jesoa azy, zany hoe karazana tambiny. Noho ny fitiavana ho any dia fantatrao fa tiako ianao. Fileo, avy amin'ilay hoe filia, zay no ampiasain'ny Piera amin'ny valiny eto. Fa tsy ilay agape tahaka ny fitiavan'Andriamanitra. Raha agape no anontaniany Jesoa, fileo no avalin'ny Piera, satria fantany fa olombelona osa sy malemy izy ka tsy hahatakatra hitovy amin'Andriamanitra, hiaina n'ilay fitiavan'Andriamanitra. Dia ny fanontaniany Jesoa farany no ampitoviny amin'ny Piera rehefa avy eo. Ampitoviny amin'ny Piera ny azy amin'ny farany, satria takatry Jesoa lay eo ampon'ny Piera, vonona hanahoezaka izy. Dia ny faran'ny evanjely moa manambara ihany ny fahafoizatena, ny fahafoizan'ny ainy ataon'ny Piera. Mahafoy hatramin'ny ainy. Ny enti-pahafatesana hafatesany noho ny fijoroana amin'ny vavolombelon'i Jesoa, noho ny finoana azy. Zany hoe tanteraky Piera ihany amin'ny farany lay nangatahan'i Jesoa aminy. Inona ny tena ampisaina amintsika androany ny iraka ao anivon'ny Eglizy
dia miorona indrindra ny fitiavana an' Jesosy. Tsy misy iraka tsy miorona ny fitiavana an' Jesosy zany, fa mba hanana ny iraka, hanana andraikitra, dia mila manana fitiavana an' Jesosy. Isika ihany koa isan'andro anontanian' Jesosy, moa tiava ahy ianao. Raha manatanteraka iraka ao anivon'ny eglizy, ao anivon'ny fanabeazana, dia tsarovy manakariva fa mitiavan'i Jesosy ianao matoa nanakinana iraka, nanakinana andraikitra. Nareo mpanabe sy mpampianatra, fahano ny zanak'ondrika. Io no iraka mpanaovina mitiera, fa iraka ataonareo mpanabe sy mpampianatra ihany koa no hoe fahano ny zanak'ondrika. Ireto mpianatra ireto, zanak'ondrin'i Kristy ireo, metsika fahalalana, mena fanabeazana feno, iraka ankinina aminareo zany. Ka mila manam-pitiavana an' Jesosy Kristy mba ho afaka manatanteraka an'io iraka io. Sala amin'ny nanantanterahany Pierre azy. Dia ny teny fanevan'ny sekoly katolika moa manao hoe sekoly katolika mijoro, miaina ny evanjely, manabe ny olona manontolo, ho antoky ny ho avy. Amin'ilay hoe manabe ny olona manontolo dia anisan'ny lehibe indrindra ao anatin'izay, eo ny fahalalana ara-tsaina, fampianarana ara-tsaina, eo ny ara-batana ihany koa ny fanatanjahantena sy ny sisa, fa ny ara-panahy amin'ny maha-kristianina zava-dehibe, indrindra eo ihany koa fanabeazana ny fo, fanabeazana miaina sy mitia araka ny eva zay mampiavaka ny sekoly katolika. Ilaina dia ilaina ny fanabeazana miaina sy mitia. Io moa no ambaran'ny evanjely androany eto, dia izay no aninganako azy manokana eto amin'izao toriteny izao. Ilay isika fanabeazana feno azy ilay hoe fanabeazana miaina sy mitia. Satria ny fitiavana iorenan zavatra maro amin'ny fiainantsika olombelona. Manana fo, mitia, afaka mangora, afaka mitsetsa, ivon'ny lafi-pifandraisana rehetra ny fo, na ny fifandraisantsika amin'ny olombelona namana, na ny fifandraisana amin'ny zavaboary, na ny fifandraisana amin'Andriamanitra ihany koa. Ka izany no ilana n'ilay hoe fanabeazana miaina sy mitia. Ambaran'ny evanjely androany fa ny fitiavana anisan'ny anakinana andraikitra amintsika, tahaka amin'ny anakinan'i Jesosy andraikitra tamin'ny Pierre, hanana andraikitra voalohany amin'ny eglizy. Fa isika mety manana ny andraikitra sahazazy tsirairay avy ihany koa, na ao amin'ny fianakaviana, ao amin'ny fiarahamonina, fa indrindra misehatra ny fanabeazana. Ka ilay isika izay hoe fibeazana miaina sy mitia izay. Io no mampivelatra ny lafi-pifandraisantsika amin'ny hafa, na ny fifandraisantsika amin'ny tenantsika fotsiny koa azy, dia ilay isika izay hoe fanabeazana miaina sy mitia izay. Izay tsy mahay mitia dia mahay miaina ve? Tsy afaka ny ahay miaina izay tsy mahay mitia. Satria ny olona mahay mitia no afaka mifandray tsara na amin'ny tenany. Raha ny olona nisaritaka ny fifandraisany amin'ny tenany, ataony ahoana ny fandray amin'ny hafa, ataony ahoana ny fandray amin'Andriamanitra, na ny fandray amin'ny zavaboary. Lasa manimbasimba tontolo iainana fotsiny raha ny amin'ny tenany aza tsy hainy. Ka mila mahay an'izay mandrindra ny lafi-pifandraisana izay sika amin'ny alalan'ny fanabeazana ny fo, fahaizana mitia ny hafa. Ka ataosika zava-dehibe ary mampiavaka ny sekoly katolika moa io dia tsy ataosika ambany zavatra mba hahatonga ilay tarigetratsika hoe fanabeazana feno nomena amin'ny sekoly katolika, dia ilay hoe sekoly katolika mijoro miaina ny evanjely. Anisan'ny atoron'ny evanjely zany fahaizana mitia izany. Manabe ny olona manontolo ary ho antoky ny ho avy rahatry ary zavatra rehetra na ny tamasina tsy hita. Izao mihinana Jesosy Kristy tompotokana, zanak'ilay tokan'Andriamanitra, teraky ny ray taloha taona rehetra, Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina, nateraky izy fa tsy natao, iray fomba amin'ny iray,
ary izy narena zavatra rehetra. Isika olombelona sy ny famonjenantsika no ny dinany avy any an-danitra, ary nakanofo tamin'ny Maria Vertsiny izy no ny hery fanahy masina ka tonga olombelona. Novatsiana tamin'ny azo fijaliana kosia indray koa tamin'ny andro Pôsy Pilaty, nijaly ary nalevy, nisangako velona tamin'ny andro fahatelo araka ny voalaza ny soratra masina. Niakatra any an-danitra, miambetrako kavany amin'ny ray, mbola ho avy ambonina indraindray, itsara ny velona sy ny maty, ary tsy anapataperana ny fanjakany. Izao mino fanahy masina, tompo loharanay, avy amin'ny ray sy ny zanaka, tsaona sy membonahitra, miaraka amin'ny ray sy ny zanaka, ary teny tamin'ny vavany mpaminany. Izao mino Eklisy iray masina, katolika, apôstôlika, ary izao mankatao ny batemy tokana ho famelana ny fahotany, ary izao ny fiainam-boary sy ny fiainana mandrakizay. Amen. Andeha mianakavy hanandratra tonom-bavaka vitsivitsy, misolo tena ny olombelona rehetra amin'izao ranom-bavaka izao. Hangataka izay rehetra ilaitsika, indrindra eo amin'ny sehatry ny fanabeazana. Vavakahoan'ny Eklisy masina ilay mitiaviny Jesosy hatramin'ny farafofonay mba iraiki-po amin'ny tompo mandrakariva izy. Mitondra rehetra mba hahalala ny ao am-pony Kristy izy ireo ka hafoy tena ho an'ny olona rehetra. Mba homba ny fahasoavan'Andriamanitra mandrakariva izy ireny amin'ny adidy tandrefy azy tsirairay avy. Manakavy miangony eto, hahafantatry toy ny piratam-poana isika, hahafantatra an'izany tontolo izany. Andriamanitra be fitiavana, ireo ary no tonom-bavaka voaton'ny vavanay, maro ihany koa ny any am-ponay tsy ny lokany, misy amin'izy ireny aza no sainay hangatana fivavahana akory. Ianao mahalala ny masoanay, ka ataovy aminay izay hitanao fa mahatsara anay. Ianao ilay velona sy manjaka, mandrakizay, mandrakizay. Hey!
menakavy. Makasitrah'Andriamanitra reo mahita ny zavatra rehetra an'izao sorona tolotsay sy tolotsareo izao. Anesandera sy voninahitra ny anara ary koa ny soanantsika sy ny krismasy manontolo. Mba hazo maso miantarira ny mpanafitry ny vahoakanao sy fitaky ny fonao dia hirotsaka ny fanahy masinandry ny fonay amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Ombantsika mianakavy any ny tompo. Sararny koarnety sady mahavonjy ny misaotra na olalandavatra zatraiza ary tomporay masina Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra sy mandrakizay amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Fa noho ny tsangako velona izy dia niseho tamin'ny mpianany rehetra ary nisonitra ny an-danitra teo masony mba hampiombona anay amin'ny maha-Andriamanitra azy. Ka noho izao hafaliana lehibe ampaka izao dia mientan-karavoana ny tany tontolo ary kely ny ambony sy ny anjely dia mihira sy mankalaza ny voninahitra ao tsy nitsahatra manao.
Kaustakaony ampiadana sempray azaraka ny sitraponao reno velona sy manjaka amin'ny taona mandrakizay. Omatsika mianakavy marakarivany ny fiadrana ny tompo. Atavatry Eukaristia masina izao sika mianakavy mandeha fandray tanana aneo fampiavana fiadrana. Andriamanitro, diovinao sy mpananao amin'ny kominy masina izay, ka mba havaozy ny herinay ary omeo anay ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Kristy Tomponay.
fanaovana izao fety-tsekoly eto amin'ny sekolitsika izao. Fotoana izay fampizarantsika hafaliana, hanamafisatsika ny fiombonana, indrindra fa ny fankatiavana. Hiara-pahaletitsika mandritra ny 3 andro, dia ny anio zoma, ny raha-pito sabotsy, ary ny lakasaina satria Pentecote. tao-trano tsy efa ndrery. Raha tsy laza hoe amin'ny taona miditra iny izao tsika dia anokatra ny classe de 4e ao anatin'ny collège zany hoe niveau 2. Isika dia manana hatrany ny fifampitokisana izay efa tsapanay. Mila ezaka hifanohanana izany ezaka lehibe izany ho fampiroboroboana ny fanabeazana eto amin'ny sekolitsika ity. Ny rinay dia ny amafiorina izany hatrany, ny fiombonana, ny fankatiavana. Ary ireo beazana koa ho samy anana ny fahombiazana ho taratry ny hoavana. Mankasitraka antsika rehetrarehetra amin'ny fiombonana izay tsapanay hatramin'izao, ary mampitomba ao aminay hatrany ny fanodinana tsara ny sekolitsika, ny fahitana ny fiombonantsika ray aman-dreny amin'izao fety izao. Révérend Père taleny Révérend Père taleny fanabeazana katolika eto anivon'ny diocèse n'Ambositra. Révérend Père vicaire général, eo ianao masera izay tokony andraikitra voalohany ny fikambanan'i Jesoa eto Madagasikara, tompo klasy, tompo vavy. Eo ihany koa isika ray aman-dreny izay tsy fidisy havana, ary eo ihany koa ny mpianatra rehetra, tompo klasy, tompo vavy. Miala tsiny ny tenako raha mitondra fitenenana sotra dia sotra satria efa mahafana be ny andro a, tsy dia tazonina ela be tsika fa ny fotoana koa vao mandeha, dia mitondra teny fisaorana sy fankasitrahana antsika rehetrarehetra aloha ny tenako amin'izao fahatratrarantsika ny fety sekoly eto amin'ny Sacré-Cœur de Jésus Lovosoa Ambositra izao. Ka mariky ny hafalitsika noraka izy a, dia miaraka miteka mafy be tsika satria tatan'ny fety sekoly a 5 tsika eto amin'ny Sacré-Cœur izao a. Mankasitraka mankaterina amin'ny fiaraha-mientana antsika ray aman-dreny satria raha izahaiko mihitsy siro masera dia tsy hatateraka izao fety izao a, fa no fisitsika ray aman-dreny a dia tateraka sy lavorary ary tonga amin'ny fotoana izay ny fametrahana isika ray aman-dreny, ka mendrika homena tehaka koa isika ray aman-dreny, teka isika ray aman-dreny koa. Tsy tateraka ihany koa ny fetintsika raha ny ray aman-dreny mameritreritra nefa ary masera sy mamela, noho izany a mena tehaka koa ny masera satria noho masera mahatateraka sika ny fety eto androany. Eo materaka masera izany tsy manadino ny sekoly satria raha fa misy ny fety izay karakarana eto amin'ny sekoly a, dia io ianao a tonga makasary, tonga tarika sorona masina. Misaotra makasitraka anao a ampifanotonana amin'izao fety sekoly izao. Eo ihany koa anao mopera taleny fanabeazana katolika. Raha toa ka manam-paniriana izahay atao amin'ny sekoly nefa ianao tsy mamelana ianao an'izany fety zany, dia zava-poana ihany ny fanirianay ray aman-dreny sy ny mpanabe ary reto mpianatra reto a, fa noho ny fisianao sy ny fanekenao a dia tateraka sy lavorary a ny fety. Eo ihany koa anao mopera vicaire général izay tsindriana manokana satria sambany anao vao tonga eto amin'ny collège Sacré-Cœur de Jésus Ambositra. Izao ny toerana misy anay aty ambanivohitra aty a, fa misy zanak'Andriamanitra nefa ny anazy ambanivohitra azy. Somary vao sekoly voandala-pivoarana sekolinay satria mbola tsy fehiny 10 taona fa tia latsaky ny 10 taona zany hoe mbola zaza tena zaza ny sekoly eto amin'ny Sacré-Cœur, ka dia mangataka ny fitondrana ao ambavaka n'izany sekolinay zany a mba ho rehareha ty faritra Moromania ity a sy ho reharehan'i Madagasikara, dia mankasitraka anao amin'ny fitaritana sorona masina eto amin'ny sekoly. Eo ihany koa anao masera tokony andraikitsy ny fikambanan'i Jesoa eto Madagasikara. Isorana manokana anao satria na dia nanan'eritreritra aza ny teto Ambositra ho hoe mba asiana sekoly Sacré-Cœur eto Ambositra, nefa no sakana ny fikambana zany ary tsy nekeny fikambanana dia tsy tateraka zany faniriana izany. Ankehitriny nefa izy a
tanteraka satria zao hitasika miharyary zao ny ankizy mpianatra eto amin'ny sekoly a. Eo ihany koa ny fampivoarana izay tena hita sy misongadina eto amin'ny sekoly satria raha tany am-piantohana dia mbola lakilasy ihany no hitasika teto. Tany mena no mipetrahan'ny mpianatra tato amin'ity toerana ity. Nefa ny ankehitriny fa irahantsika mahita zao fa mipetraka amin'ny soma ny mpianatra. Eo ihany koa ny tamboho izay irahantsika mahita. Tany am-piantohana sika raha tany am-piantohana sika nandalo teto amin'ny sekoly mety biriky no hitasika tamin'io tamboho io. Ankehitriny nefa sika mahita zao fa misy sary fo mason'i Jesoa, misy sary ankizy milalao, zany hoe voahaingo tsara mihitsy zany ny tamboho noho ny fisian'ny masera tompona andraikitra eto Madagasikara izany. Irahantsika mahita ho podiaoma izay etraitsika izao dia noho ny fikambanana. Eo tsika raha amandeha tena manampy dia manampy. Voalohany indrindra dia faly miarabantsika rehetra ary isaorantsika Andriamanitra no nanomezana antsika ny androandroany izay hita fa tsara dia tsara tokoa mihoatra ny tamin'ny taona lasa satria raha matadidy sika dia tao ny orana sy ny andro maloka kanefa androany dia meny masoandro mibalika dia isaorantsika izy. Fahatelo manaraka izany dia tsy ho tonoiko tsony ny arifelitra izay voalazany teo aloha ombako manana dia misaotra mankasitraka mankatelina. Eny tafavory tokoa sika mianakavy amin'ity andro voalohany ity izay natokan'ny sekoly anatanterahana ny fety ao anatin'ny 3 andro feno anandratana ny fanabeazana. Nahoana tokoa moa no hoe anandratana ny fanabeazana mitodika amintsika ray aman-dreny izay